Raha ny faritra Analanjorofo iny zany amin'izao fotoana hipreparena ny procédure rehetrarehetra sy ny fandaminana mikasika ny campagne vanille amin'ity taona ity, satria raha antsika mahafantra fa manomboka zany ny insécurité mikasika an'izay filière vanille zay zany amin'ny faritra Analanjorofo zany. Ka zao zany zay manomboka mametraka ny lamina rehetrarehetra amin'ny zay mpiara-mombonantoka ny mpizaika rehetrarehetra mikasika an'izay filière vanille zay amin'ny faritra Analanjorofo zany. Eo koa nefa etsy-andaniny zany ny tena contrainte-nay amin'izao iny fandalovany cyclone iny, satria raha antsika mahafantra fa niditra tamin'ny faritra Maroantsetra ny Talasambava teo zany ny cyclone farany teo iny izay efa tsy resahana tsony zany ny dégâts entiny zany. Dia amin'izao fotoan'izao zay zany somary mbola occupé eny zany amin'ny fandaminana voalohany aloha fanaovana évaluation tomban'ezaka inona marina moa ny zavatra nahazo an'ilay olona, en même temps manao réponse miaraka amin'ny BNGRC sy partenaire maro isaoragna eto zany manomboka amin'ny fanjakana malagasy zany amin'ny alalan'ny BNGRC sy ireo mpiara-mombonantoka na any an-toerana any amin'ny faritra any zany na aty au niveau national na international mifanometanana amin'ny faritra mivokon'olona amin'ny vahoaka Analanjorofo zany manao réponse d'après ny passage ny cyclone iny. Ny cyclone moa zavatra roa moa nentiny, voalohany aloha izy mitondra rivotra, mazava loatra zany ny zavatra rehetrarehetra mety potika amin'ny alalan'iny rivotra iny zany eo ny trano fonenana sy ny tranom-panjakana, eo ny voly isan-tsokajiny simba amin'izay, eo koa nefa ny ranobe tondra-drano izay nanimba tena maro mihitsy zavatra simbany, satria nanitohatra izay fitehirizana ireny vary ireny ary ambany volo ireny tena dobon'ny rano tanteraka, tena manana problème ara-tsakafo zany ny vahoaka Analanjorofo amin'izao fotoan'izao. Ka dia izay zany no tsy mampetraka anay zany mitady fiara-miasa amin'olona rehetrarehetra zany mba afaka fanampy anay zany mba hamahana an'izay problème zay zany mandra-pahatongavany saison manaraka. Etsy-andaniny koa nefa maro koa ny tanimbary simba, satria maro moa ny tendrombohitra izay somary niotsaka noho ny rano sy rivotra, dia miteraka problème amin'ny tanimbary izy zany satria rakotra fotaka sy fasika zany ireny tanimbary ireny, tsy hay zany ahoana ny ahafahan'ireo tantsaha zany amboly vary amin'izay toerana zay. Raha ny faritra avaratra aloha zany presque 90% angamba minimum zany tena potika mihitsy tamin'ny fandalovany cyclone, fa ny taty atsimo zany mety eo amin'ny misy 50%, mety 40% ohatrohatran'izay.